manamana eto amin'ity point ny plan sectoriel de l'éducation ity fa ny fanapahan-kevitra dia fandraisika ary efa naparitaka ny point anankiroa tena important dia voalohany ny fitazonatsika ny CEPE araka ny lazaiko mbenibieny zany dia misy ny CPE tsy miova ny CPE ary nafahana anjery izany ny fanomanana azy mizotra atsakany sy andavany. Ny calendrier scolaire dia miverina amin'ilay calendrier teo aloha. Dinika ny rahantsika nanao ary nakatoavy ny partenaire technique financier. Ny fidirana zany dia manomboka ny volana oktobra ary mifarana ny volana jolay amin'ny taona 2020. Sarotra ny anovan'io tampotampoka io ka hoterentsika vaimanta fa ny fanapahan-kevitra zay niraisy ny rehetra teto dia zay hoe amin'ity taon'ity dia miditra ny volana oktobra ary mifarana ny volana jolay. Ary ny ao anatin'izay satria ny PSE tsy zavatra hoe figé araka ny teneny fa zavatra azontsika ifampidiniana ary atsika gasy ka zay mampetipety atsika no atao ary marity fa tapaka teo anatin'ny gouvernementa zay noentiko ka tsara ny fotoana anamaritana an'izany eto mba tsy iroroisaina ny mpianatra voalohany ary tsy iroroisaina ny mpampianatra ary indrindra tsy iroroisaina ny ray aman-dreny.